miova ny paikadin'ireo mpangaro-paosy eny an-tsena mody miady mandeha maromaro manoloana magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Vao shampoing s'il vous plaît. Vovô, vao shampoing citron, papaye mixement, amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. miova ny paikadin'ireo mpangaro-paosy eny an-tsena mody miady mandeha maromaro manoloan'izany ho mafisina ny ady amin'ny mpangaro-paosy etsy amin'ny tsenany Mahamasina indrindra fa amin'izao akatoky ny bazary de Noël izao. Gaboraraka ny varotrahany masaka eto Andrenivohitra raha ny salanisa azo teny amin'ny hôpitaly lehibe iray eto Andrenivohitra ny 3 volana farany taona 2024 tafakatra hatramin'ny 20 ny isan'ireo olona tratran'ny fanapozinana ratsakafo. Vahiny Hilda Sonjo anatin'ny zanam-pandarana question d'actu Lantra Kotomanga solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany faharoa avy amin'ny Mapary hiresaka ny mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Ny andinindin'izay avy hatrany. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsara Lalàna, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Soka Vitre en Utapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Utapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Utapénac. Très sincèrement à votre service. Koko zato isanjato vao koko tsy miparitaka vao koko tsy mandoto sady mora hoentina vao koko azo antoko vao koko tsara kalitao vao koko tsy matahotra orana tsara vao koko okey ya mora ampiasaina vao koko Vao Coco, tsara ho zao zato ariary. Tongolo voatetika, miavo kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafiziny amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafiziny amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes,
Sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralaland, garantie et service après-vente assurés. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon nom, c'est Vitalo. Krismasy indray mitselatra tsisy nofo tsy tanteraka andao afozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra ny télé ovaina an'le smart tv led amin'izay sady azo anaovana internet lecteur ovaina an'le hd ny frigo atao amin'le ngeza ny cuisinière gaz atao amin'le misy lafaoro ny ampli bafle andizana amin'ny farany taona ekeny ary militiro bosi mibates to adinao promotion tsy misy to azy inge zao amin'ny conforama e hatramin'ny groupe électrogène ka iza ny tsy hoany conforama tsara lalàna mirary fety sambatra ho anao efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tiaro ny fiainam-bidy misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avolenta alarme sy vidéosurveillance ordinateur portable imprimante consommable informatique tablette téléphone naika farany fahitalavitra appareil photo sy caméra ampli bafle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampitany central hôtel tsara lalàna Bonjour G, salut G, c'est un G fahita, ndao aky mba hiaraka? Andao ary Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia ina loka mety ho azo? Ticket loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao nitsiki vitana ka hibata lay télé goavambe. Tandreny sotara, loka 20 beso na tolotro baolay ho anao. Fety milay, miaraka amin'ny baolay. Ankafaliana trano tompo kilasy sy mikivavy ny tsy diny indray ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalambaovoatra amin'ny farany. Fanadina manokana mandidina ny fahatongavan'ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona avy hatrany no entsika misantatra ny fiarana amin'ny tialady ariva ity miova ny pakiadin'ireo mpangary paosy any an-tsena mody miady mandeha maromaro ireo indray amin'ny ankapobeny ny fomba fanaon'izy ireo manoloan'izany ho amafisina ny ady amin'ny mpangary paosy etsy amin'ny tsena ny mahamasina indrindra fa amin'izao akatoky ny bazary de Noël izao. Fanadina hoentiny Michel Aranardzon. Paikady vaovao ny malaza fa fanaondreo mpangary paosy eny an-tsena amin'izao tsy toy ny taloha mody miady amin'ny vidy ary misy misany ka ho manam-bola amin'ny olona iray ary mitaky izany eny ampivoatsena tsy mandeha irery intsony izy ireny ankehitriny fa miaraka maromaro. Tonga eto zany efa be mpividy be zany zay dia milahatra mpividy amin'ny mpangary paosy ary tsy fantatra mihitsy izy fa vehivavy miainga izy manao kavana manao rojo dia avelo olona andeha vidy entana tsy izy volantsina anaty poketrany na makeo kory zareo dia portefeuille-n'olona avy nangalarany alefany ato anaty lambanay ohatr'izay zany fisehoan'ilay mpangary paosy ary be dia be mahitsiny izy ireo zany tsy tonga eo raha tsy be olona be eo dia efa be olona be eo dia mijery lamba koa izy ka izy zany mijery lamba dia manainga lamba ohatr'izao izy nefa mandidy an'ilay poketra izay fomba fahatongavany eo ary koa nefa tsy mandeha any fa mandeha ndiany maro izy dia mody manontany izany hoe ohatsin'ny ty dia nefa ny nama misarika raha ty zany karaha vatsara zany mijoro eto dia voany.
raha ny salanisa azy teto anivon'ny komisiarian'ny polisy eto Mahamasina, mpangaro-paosy 10 isaky ny tsena no tratra ety Mahamasina nanomboka ny volana aprily lasa teo. Ho mafisina trena nefa niady amin'izy ireny raha ny fanazavana azo, indrindra fa amin'izao ankatoky ny fety izao. Volana maromaro zay ny nametrahana izay rafitra zay amafisina ny ady amin'ny mpangaro-paosy amin'ny faritra Mahamasina, indrindra moa amin'izao ataontsika hoe ankatoky ny bazary de Noël zao. Dia io zany araka ireny efa hitantsika ireny misy polisy manao fanamiana mivezivezy anatin'ny tsena any. Ankoatra ny fisahanana manokana mikasika ny fifamoivoizana, dia ireo polisy manao fanamiana mivezivezy anaty tsena ireo misoroka ny mety isiny ny fangaroana paosy. Ankoatran'izay ihany koa moa dia misy ny polisy manao fanamiana sivil. Zany hoe tsy fantatrao zany hoe polisy ireo mandeha andreo fa miezaka manatratra mihitsy andreo le mpangaro-paosy zany mpanaovana ny asany. Raha mpitso no hanomboka ny bazary de Noël etsy Mahamasina, mpivarotra arivo no hiteny ho fen'olona araka izany ny tsena, mila mailo hatrany ireo mpiantsena. Fa gaboraraka ny varotra hani-masaka eto Andrenivohitra, gaboraraka eo amin'ny lafiny fahasalamana. Tsy misy fanarapi-maso intsony fivarotana azy ireny an-tsena ny mpivarotra tsirairay no manao izay ampadio ny entam-barotra amidy ny partahan'ny loto ny sakafo tsy fain'ny akamaroan'ireo mpisakafo mitsangana. Tsy hita intsony ny vitrina amin'ny 9,900 barotra hani-masaka eto Andrenivohitra. Hitan'ny Michelana Ranarjona hoentina ato anatin'ity fanatetiana ity. Manome antoka ireo mpivarotra fa madio tsara ny sakafo, hatramin'ny 300 olona isan'andro ihany koa no manjifa eto, ary isan'ny masitsivana apetraky ny mpanjifa ho antoka ny fahadiovan'ny sakafo izany fahamaroan'ny mpihinana izany. Mahalany vary hatramin'ny 30 kilao isan'andro ity mpivarotra hani-masaka iray eto Analakely ity. Manomboka ny 10 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva izy no mamelatra ny sakafo amidiny eto, izany hoe adiny 9 tsy misarona ireo hani-masaka ireo. Tsy izy irery ihany fa maromaro izy ireo no tahaka izany ity. Tsy misy ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana amin'ny hani-masaka amidy eny an-tsena, safidin'ireo mpivarotra ny tsy hiaro ireo sakafo raha ny fanazavana. Zany hoe raha ny marina aloha tokony hisy vitrine fa zao aloha zany nazatra dia natao an'izao aloha. Tsisy fiantraikany aloha amin'ny tsena fa zay zany nazatra n'olona. Zao reo mbola varotra eny zao mahazatra ny lekily vitrine mbola tsy nahazo alalana zany. Tsy karitra fa nanjavona ny vitrine ary ireo toeram-pivarotana manan-trano sisa no ahitana azy ireny. Araka ny fanazavana ireto mpivarotra ireto amin'ny fanombohan'ny taona 2024 no nisy mpanaraha-maso avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana tonga nandalo tety, ary efa ora taona sy tapany izao afaka mivarotra izay tiany ireo mpivarotra hani-masaka. Ny fantoerana amin'ny kominina no alohan'izy ireo isan'andro. Karazany maro izy ireo mpivarotra sakafo mandeha manosika kalesa, ary ao ireo mibatabata entana fa dia mivarotra ankalalahana izy ireo. Amin'izao vanim-potoana mafana sy ankantoky ny fety izao, fotoana hitobahany ireo hani-masaka maro isan-karazany eny an-tsena, toy ny jus, misy ny torohevitry ny mpitsabo iray amin'ny tokony hitandremany tsirairay. Mikasy ny sakafo amin'ny ankapobeny aloha ny sakafo dia natao hitondra fahavelomana ary hitondra otrikaina. Ka raha ohatra ka hoe sakafo tsy azo antoka amin'ireny sakafo izay hita eny ankalamanjana na eny an-tsena ireny dia ny voalohany aloha tokony ho jerena voalohany dia hoe manao na toetoetry ny sakafo. Ny olana mety hitranga amin'izay fotoana izay dia mety misy ny intoxication na hoe fanapozinana izay mety hoentin'ireny sakafo ireny ho an'ny olona izay mividy azy. Ka ny fitandremana zany amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe sakafo amidy eny an-tsena dia ny fitandremana mihitsy hoe ny fahadiovany aloha voalohany indrindra, ny faharoa ny fiheviny hoe avieza ny fiheviny ary ny fahatelo moa ve tena hitondra otrikainao anao le sakafo sa hoe rendrarendra fotsiny noho ny fety. Raha ny salanisa azy teny amin'ny hôpitaly lehibe iray teto Andrenivohitra ny 3 volana farany taona 2024, tafakatra 50 nisan'ireo olona tratra ny fanapozinana ara-tsakafo. Amin'izao vanim-potoana mafana sy ankatoky ny fety izao, mila malina sy mitandrina ny tsirairay. Na dia andraikitry ny ministeran'ny fahasalamana azy ny miantoka ny fahasalamam-bahoaka, mazava fa tsy azo antenana firy ny departementan'ny Dr Cool Roger momba ny fenitra mitony sakafo maro amidy eny amoron-dalana itony. Vaovao manodidina ny fahasalaman'izay hatrany mampiena ny fahasahiranan'ny mponina ny fisiany ny tobim-pahasalamana eo anivon'ny fiarahamonina ny fitsaboana ny aretina matetika pahazon'ny olona toy ny areti-nify ny areti-maso ny olaram-pahamehana tokony apetraka. Notokanina ny 10 Desambra farany teo ny dispensaira loterana etsy amin'ny 67 hektara. Fanatetiana.
olana arabola matetika ny mahatonga ny olona tsy anatona toeram-pitsaboana lafary tsy zakany saramabe ny bahoaka ny vola aloha eny amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina tsy afaka ny amerina ny marary amin'izao anefa ireo mpitsabo fa tsy maintsy mandray an-tanana na dia misy azany tsy fahafaha amin'ny vidin'ireo olona tsy zakany olona anankiray ny hanao asa soa amin'ny olona rehetra no zany a zay tena tsy afaka manoatra dia zay tsy afaka manoatra zay ny anarany a ny fiangonana tsy afaka mandefa azy mody amin'izao nefa koa mba ahafahana manao tsaratsara kokoa dia tianay no manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny malala-tanana mba hifanometanana aminay ahafahanay manao mihoatra no zay efa natao olana goavana iray eo amin'ny tontolo ny fahasalamana ihany koa ny fitaterana ireo marary raha toa ka mila fitsaboana maika izy ireny olana aminay zao dia ny ambulance moa fanadresaka tamin'ny fotoana fanjakana zay tolo fa hiezaka zareo dinikany satria tsy maintsy reo tomobile reo mbola mitady ambulance ihany amin'izao fotoana zao fa reo tomobile reo no hitondranay azy tobile zay misy eto amin'ny fiaramiasa amin'ny fanjakana satria ny zavatra rehetra eto zany dia vidina daholo jirama vidina rano vidina fanafody vidina fitaovana rehetra dia vidina ary io fitaovana vidina io a tsy le mpivaka tsy mametrehitra fiangonana rehefa dia mitovy ihany izany aza misy ny ezaka ataon'ny mpisehatra amin'ny lafin'ny fahasalamana na tsarana ireo tolotra omenany vahoaka isan'izany ny fitokanana ny trano fitsaboana nify sy ny dispensaira loteranina eny amin'ny 17 hektara ny 10 desambra lasa teo eo ihany koa ny fitokanana ny farmacie centrale sy ny guichet unika tetsy Ambobao Fataky ny mahazatra rehefa alataka izao no narahinao ny zanam-pandarana question d'actu vahiny Iltasinjo ao anatin'izay zanam-pandarana izay ary Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany faharoa avy amin'ny mapara iresaka ny mikasika ny fitsinjaram-pahefana ny andindin'izay vetrany miarabanao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao asaina mpanajana indray ary ianao anaraka ny zanam-pandarana question d'actu amin'ity androany ity dia ramatoa Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teo amin'ny boriboritany faharoa izay avy amin'ny mapara no vahiny ho raisin'androany miarabanao tonga soa oui miarabanao ramatoa Ilda ary miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny question d'actu ato amin'ny Kolo TV ny fanontaniana apetraka avy hatrany satria mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao efa zay moa zany le vaovao hoe ho zaraina arrondissement 12 na boriboritany 12 Antananarivo ao anatin'ilay sata manokana mifeny ireo tanàna lehibe ny hevitrareo solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo ekenareo ve izay fizarana ny tanàna Antananarivo 12 izay mandeha mihitsy izy io ary ny mahagaga dia miova foana izy io raha tamin'ny voalohany dia hoe ny anaky ny arrondissement anakenina no fidina ny maire fa ny maire ny grand maire zany hoe ny maire lehibe anankiray zany dia hoe ho atao fidina ireo olona ireo kanefa dia tateoriana indray samy hofidina indray ny maire ny arrondissement anakenina miaraka amin'le maire anankiray dia zao indray lasa ny zara 12 le izy ny anay zany dia tsotra izahay matoa solombavam-bahoaka dia napetraka ny vahoaka ary ny anay tsy mitondra ny hevitra anay izahay mitondra ny hevitra anay izay fa ny feon'ny vahoaka no hoentinay ka raha ohatra ka ny feon'ny vahoaka no enona na amin'ny alalan'ny fivondrona na amin'ny alalan'ireo présidentna fokontany na amin'ny alalana maire na amin'ny alalan'ny PDS satria efa nisy izay fionana izay fanehoana nanontaniana ny hevitry ny vahoaka n'Antananarivo amin'ny alalan'ny 192 fokontany dia nandà daholo ireo présidentna fokontany ireo niaraka tamin'ny maire manodidina ny Antananarivo zany hoe ny Analamanga zany inona moa ny antony tsy hoe tsy mety fotsiny amin'izao fa misy antony io inona moa ny dikan'le hoe décentralisation fitsidara-pahefana zany fitsidara-pahefana zany dia fahefana zaraina eny anivon'ny faritany eny anivon'ny faritra eny anivon'ny commune eny anivon'ny fokontany ka izay zavatra izay raha 6 arrondissement zao ny Antananarivo jereo ny fivoarana zany efa ela be nge zany tanàna n'Antananarivo zany tamin'ny andron'ny ben'ny tanàna Razanamasy no efa nanao saika hanao an'izany foto-drafitrasa hoe grand tanàna zany fa
sarotra kokoa no anatanterahana fampandrosoana ao anatin'izany arrondissement be deaibe izany ary indrindra moa fa dia hoe maire tsirairay daholo keo raha ohatra ka Antananarivo ane ny 6 arrondissement kely ane raha ny velaran-tany jereny fa ny olona ao anatin'izay ny vahoaka ao anatin'izay no marobe tsy hitovy mihitsy ny filana eo amin'ny tanànan'Antananarivo izay 6 arrondissement sy ny any Ivato sy ny any Andoranfotsy sy ny manodidina izay tafiditra ao anatin'izay ataondry zareo hoe grand tanà zay ka sarotra be ny manatanteraka an'izany la ara-pahamehana ve zany zao tsy fanakorontanana ve zany tsy fandrebirebena ny sain'ny vahoaka fotsiny zany satria raha nisy ny fionan'ireo 192 fokotany ireo dia niarahana teo tamin'ny PDS niarahana tamin'ny maire fa tsisy nanaiky ry zareo ary teo ihany koa ny solotena ministère tamin'izany izay nandresy lahatra fa tsy tafavoaka n'izany izy dia io moa zany tereoko masaka ohatry ny voalompijaza indray izy tia izay ho terena ho atao zany ampidirina ao amin'ny antenimera-pirenena. Efa miresaka an'izay ihany ianao mandeha ihany koa ny resaka amin'izao fotoan'izao fa hoe arak'izay teneninao ho teneninao izay hoe ho tereko masaka ilay izy ho ampidirina ao anatin'ny ordre du jour ao anatin'ny ity fivoriana ara-potoana faharoa ity izay volavolan-dalàna izay ny hevitrareo solombavam-bahoaka mapara. Ny tena marina zany ary tokony tsy ho adino dia 12 ny solombavam-bahoaka lany teto amin'ny tanànan'Antananarivo ary ireo 12 ireo dia tsy misy afa-tsy ny mouvance Ravalomanana sy ny Mapara ka noho izany zany izahay eto Antananarivo dia efa député zany lany teto Antananarivo ankoatra ny anankiray dia niaraka ny aiky ary nanaiky fa tsy mety ny izarana n'Antananarivo fa kosany mangataka izay ho ajanona amin'ilay rafitra teo aloha ihany ny tanànan'Antananarivo ka noho izany raha ohatra ary izahay tsy manaiky an'io dia ry zareo izahay no mahafantatra ny olana eto Antananarivo izahay no mahafantatra ny tiany ny vahoakanay eto Antananarivo izay no mahafantatra ny problema eto Antananarivo dia maika ave fa ireo solombavam-bahoaka namana sy tapaka izay andany an'izany lalàna zany ny tompony ane no mahafantatra anazy marina fa manampy ary ilaina ny fanampiana sy ny nareo solombavam-bahoaka izay avany amin'ny faritra zany fa ihany kosany tokony ho ajaina hoe inona no fanapahan-kevitra sy ny tedaviny solombavam-bahoaka lany teto Antananarivo. Ny problema manko dia izao la izy ny fizarana tsy maninona hoe iny zany le fizarana atao fa ny olana foana ane dia izao hoe izay ny resaka vola tsy misy fampandrosoana raha tsy misy na atao ary hoe ho zaraina foana ary tenin'ny filohan'ny république ane zany hoe ny décentralisation no makany amin'ny fampandrosoana décentralisation no makany amin'ny réconciliation ka aiza ary le izy ane omena fahefana ianao omena zao ianao ianao no mandraikitra an'ity ianao no mandraikitra aty fa raha tsy arahanao famatsim-bola zany izay takiny ny mpamatsy volantsika zany hoe alefaso any amin'ilay faritra tokony misy an'io fotodrafitrasa io ilay vola sy famatsim-bola mifanaraka amin'ny tetikasa izay atao aminazy aiza ary le famatsim-bola zay nge nahatonga anay ny teny momba niny loi de finance iny tsy hoe faly zay critique tsy hoe faly zay tsy hanao zavatra tsy hampandroso fa kosany raha ohatra ka tenenina foana ary zany décentralisation zany nefany ny 95% ny budget ny loi de finance tamin'ity dia makany amin'ny ministère 10% no makany amin'izany faritra izany izy ve ny fampandrosoana ao anatin'izany miohany lasa hoe satria ny tena ao anatina antoko politika dia ohatrany hoe lasa hoe tsy tiako bika alako tare fa kosany izany ministère mitantana n'izany vola zany iny lehibe anantoko politika iny ao anatin'io ary izy no amatsy vola nyreo commune sy ireo faritra ireo izy nefany hanomana fifidianana ao anatin'ilay izy dia tonga dia fantatritsika zany ny ambadimbadika politika tiano atao amin'izany ka zany tsy mitondra
fampandrosoana mivantana any amin'ny vahoaka satria io resaka be ny tanàna io ny fotodrafitrasa mivantana any amin'ny vahoaka malagasy ka zay no mahatonga anay sarotiny tena sarotiny ary tsy manaiky fa tena mitodika aminareo vahoaka izay nametraka ianareo vahoaka izay tompony fahefana ianareo vahoaka izay nametraka anay teo dia tena raiso ny adiditsika mba tsy hanimbana an'izany tanànan'Antananarivo zany tsy hanimbana an'izany anambotrina atsika vahoaka izany fa zao tsika dia tokony hijery hoe inona ny sosialim-bahoaka inona no zavatra tediavintsika vahoaka efa tsy niditra tao anatin'ny fifidianana ny volavolan-dalàna ho amin'ny teti-bolam-panjakana ianareo solombavam-bahoaka mapara tamin'ny fotoana nandaninana izany raha toa ka miditra ao anatin'ity session ordinaire ity ary io volavolan-dalàna mikasika ny sata manokany tanàna lehibe io andray anjara sa tsy ao anatin'ny adievitra sy ny fampandaninana izany ianareo tamina andritra nyny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 2024 iny dia tena tao izahay ary tena nijoro nandritra ny fifandresehan-dahatra tamin'izany volavolan-dalàna fampandaninany zareo ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana zany fa izahay kosa maro ny groupe parlementaire zany izay efa mitonona nandritra n'izany fampandanina ny volavolan'ny teti-bolam-panjakana zany dia ny anay dia tsotra fotsiny hoe izahay dia solotena ny vahoaka nametraka fitokisana taminay ny vahoaka ny fidy anay ary ny feoan'ireo vahoaka ireo no hoentinay satria zay no asanay voalohany indrindra ireo vahoaka ireo no lehibe anay ka ilay teti-bola dia nazavainay tao ny antony zay nge tsy hoe mandà fotsiny satria zao io fa tena misy antony dia ny antony zany dia anisany antony iray ngezabe dia ilay hoe kely loatra 500 ny vola makany amin'ny faritra sy ny commune izay tsy ho possible mihitsiny isiny ny fampandrosoana amin'izany eny laza aloha ny ministre ny finance hoe ho atao hojerevana indray mandeha izany amin'ny taona ho avy fa kosany zay ngamba mahita fa tsy ny vahoaka ny tokony ho atao iandry fa zavatra hafa no afaka tokony iandry fa ny asa fotodrafitrasa eny anivon'ny reny fokotany eny anivon'ny commune eny anivon'ny faritra tsy tokony iandry zany fa zany maika indrindra ka raha le fanontanianao faharoa dia hoe ho avy ve zay amonjy an'izany fampandanina ny fizarazarana ny hoe 20 Antananarivo voalohany indrindra aloha raha ny message azoko hatramin'izao ny fandahara-potoana ao amin'ny anteny mera-pirenena dia mbola tsy misy mihitsiny ny fidiran'io volavolan-dalàna momba ny décentralisation io fa kosany indraindray moa ao misy miracle tampoka hita dia tonga tampoka ao le izy dia zay tsy mahafantatra fa na izany ary ny aloha zahay dia nanatrika ihany foana ny hatrany amin'ny commission zany hoe tsy manaiky an'io zay dia mampiseho foana na vitsy aran'izay dia mijoro zahay ary tena mijoro hatramin'ny farany fa eo no ahitana anazy zany hoe zay zany no hevitra anay zay no amendement izay ho ataonay hoe tokony ho averina amin'ny rafitra taloha ihany le izy satria tsy mitondra fampandrosoana makany amin'io faritra io makany amin'io commune io ary indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy dia zahay zany dia ho ao mihitsiny ary anao izay fomba rehetra tsy hampandanina an'izany fizarazarana Antananarivo zany fa na ny maire ary ane maire izay ao tafiditra hoe maire ohatra hoe ny vato sy ny karazany reny dia tsy manaiky ihany koa izany hoe anaovana anazy ho grantana zany satria ny fidiram-bola eo anivon'izany commune misy anazy zany dia lasa ao anatin'ilay grantana dia mandeha makaty amin'ny maire fohy be zany le izy dia lasa tsy mitovy nefa fotodrafitrasa ny anazy mety zavatra hafa no tokony priorité aminazy ny aty Antananarivo mety ny embouteillage ny délestage sy ny karazany dia tsy mitovy zany le zavatra atao dia miteraka fikorontanana miteraka fifanitsakitsahana ny asa zany ao anatin'le izy dia tsy hitondra fampandrosoana mihitsy
raha ny feomandesina resaka moa zany dia raha toka tsy tafiditra ao anatin'izay session ordinaire faharoan'ny anteny mera-pirenena amin'ity taona ity izay ny volavolan-dalàna mikasika ny sata manokany tanàna lehibe ireo dia mety isy ihany koa ny fiantsoana fivorinana tsy ara-potoana fahaenina eo anivon'ity anteny mera-pirenena ity ny ho avy ihany no afaka milaza antsika ny mikasika izay fa ny amin'ity androany ity aloha dia izay no mamarana ny fandaharana question d'actu ametrahana ny mandrapitafa ho antsika rehetra. Amin'izao akatoko ny fety izao mafisina ny ady amin'ny mpangarom-paosy etsy amin'ny tsenany Mahamasina indrindra fa ho avy ihany koa ny bazary de Noël. Raha nisy salanisa azy teo amin'ny hôpitaly lehibe iray eto Andrenivohitra ny 3 volana farany ho an'ny taona 2024 tafakatra hatramin'ny 50 nisy an'ireo olona tratran'ny fanapozinana ara-tsakafo. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity. Isaona trainao niaraka taminay hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Vao shampoing, s'il vous plaît. Vaovao, vao shampoing citron, papaye X-Mont, amin'ny sachet tavoahangy. Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.